Vao ny finoana no isarahantsika ho an'ny teo anivon'ny FJKM Mambodra Biby dia ny sampana tanora kristianina ao an-toerana no mankalaza ny 20 taona nijoroany tamin'ny andron'ny alahady lasa teo no nanatanterahana ny fandokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nosokafana ny alahady telo amby roapolo jona ny fankalazana ny 20 taona niorenan'ny sampana tanora kristianina ao amin'ny FJKM Mambodra Biby nampitondrain'izy ireo ny anarana hoe STK Fehizoro ity sampana ity. Nitarika ny fanompoam-pivavahana ny mpitandrina ao an-toerana Randriana Aldera Rado. Nitory ny tenin'Andriamanitra kosa ny mpitandrina Rakotondranaivo Rivo Lazasoa izay filohan'ny STK sy nadapartany Rivo Avaradrano. Ny teny faneva nentina tamin'izany amin'izao fankalazana ny 20 taona niorenan'izao dia ny hoe fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Notanterahana tamin'ity andro ity ihany koa moa ny fitokanana ny fanamiana vaovao izay isan'ny tsangambaton'ny 20 taona ny STK Fehizoro Mambodra Biby ity. Lohateninay aloha zany dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe afaka nahatanteraka tsakany andavany ity fampivavahana fagnokafana amin'ny 20 taonanay ity izay tokopira Fehizoro eto amin'ny FJKM Mambodra Biby. Dia mbola mitohy arak'izany ny asa ho fanamariana izao fankalazana ny 20 taona izao ary etona ihany koa ny saorana sahady ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy eto amin'ny FJKM Mambodra Biby ny fikambanan'ny diakona sy ny loholona ny sampana velona rehetra ao anatin'izay ny firaisan'ny sampana dia ny tsy adinonay ny anareo komitin'ny taranaka eto amin'ny FJKM Mambodra Biby izay ny fanohana taminay tokoa tamin'ny fanatodisana izao 20 taona izao na ny amin'ny resaka fanamiana zany na ny amin'ny resaka tolotsaina dia Andriamanitra ny fiadanana ane amaly fitiantsika rehetrarehetra. Mbola itoy ihany koa ny etika fankalazana izao 20 taona izao ary iaraha-mientana hatrany ankalaza izany ny kristianina ao amin'ity fiangonana ity. Tompoko lasy tompoko vavy ny fanadihadiana miompana amin'ny finoana ihany koa ny isarahantsika amin'ny takariva ity dia isaorana feno ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ety ampamarana ny fampalalam-baovao dia tiana ihany ny mampatsiahy antsika ny anaovantsika fety mahafinaritra ao anatin'ny filaminana ihany koa herendoza raha izay ny azo ilazana azy dia mirary soa antsika ny tokantrano any veloma tompoko.